Katroka tsara ny amin'ny valora rivo manatitra ny arababandray ry mpijery ajaina ary falitafaraka aminao ihany koa manasanao mpanajana naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany minitra maromaro no iarahantsika atao anatin'ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity ary santiony any amin'ireo entina amintsika ny zava-mitranga ao amin'ny commune Somamanao makasika indrindra ilay fitrandrahana izay toeran'ny vahoaka ao an-toerana amin'izao fotoana izao nitondra fanampanazavana makasika izay moa ireo anivon'ny orinasa mpitrandraka zany ny fanikevitra manodidina ihany koa dia nazahoana akom-baovao ny misehatra politika ihany koa dia ny zava-misy eo anivon'ny antoko leader fanilo no entina amintsika akoatr'izay moa dia maromaro ihany koa ny lafim-baovao sosialy izay ho tanterina amintsika nitranganana aloha zao mpifamoivoizana indray ary teny amin'ny fokotanana Tanambao ao anatin'ny PK 18 ao anatin'ny commune Ambotra Biby tamin'ity androany ity fiara roa izay mampitatitra ny renivohitra sy ny commune Talata Volonondry no faona camion iray tsara no mampafantatra fa tsy nisy ny anana foy atao anatin'ity loza mpifamoivoizana ity. Matetika dia ny taxi be sy ny taxi borosy no manao fahadisoana rehefa misy lozam-pifamoivoizana. Tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia tsy izany no zava-nisy fa izy ireo indray no niaran-doza. Taxi borosy roa mpitatitra olona makany Talatany Volonondry no indray nidominy fiara camion iray mpitatitra kitay teo Tanambao amin'ny PK 12 lalana makany Talatany Volonondry iny. Mafy ny fifandonana ka naratra mafy ny mpamily mpanampy tamin'ilay fiara mpitatitra. Soa ihany fa tsy mbola nisy mpandeha tao anatin'ilay fiara. Samy nahitana fahasimbana goavana avokoa na ilay camion nandony na ireo taxi be roa voadona ireo. Mitantara ilay mpamily. Mahatonga ty accident ty zany Bristy 7030 ty izy ndeha navaratra zany da ena atsimo dia le camion avaorina dia mifofofofo be izy nandeha mafy be dia tsy tava-janona dia izay akoro no nirofa da aveo ariko pilina katan'ity pataka tia dia teo vao tava-janona mory teo amin'ny toerana teo vao tava-janona io 7030 tonga vodiny ty akaretya dia le receveur akoro naratra be dia eo naiky mbola vohitsaka amin'ny lohany raha teo ny fitaratra vaky io tsy tava-janona izy avy nandona izy dia zay mipitika daholo zay le nidominy dia tsy tava-janona izy raha tsy tery amin'ny janonany. Olana momba ny isatra no nahazo ilay fiara camion ka izay no tsy nahatafajanona azy raha tsy tany 20 metatra nitrangan'ny fifandonana. Any amin'ny hôpitaly Agera kosa no nentina ilay receveur naratra satria tsy vita